Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Davida ao amin'ny Kristy ianao. Ny tompo no nifidy anao ho mpandresy eo anoloan'ny fahavalo. Araka ny voasoratra ao amin'ny Samuela faharoa toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa tanterao izany ankehitriny. Fa Jehovah efa nilaza an'i Davida hoe amin'ny tanan'i Davida mpanompoko no amonjeko ny Israely oloko ho afaka amin'ny tanan'ny Filistina sy amin'ny tanan'ny fahavalo rehetra. Izy koa no anindry olona hanampy anao ahatanteraka izany. Araka ny voasoratra ao amin'ny Samuela faharoa toko fahatelo andiny faha 120. Amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Abnera tamin'i Davida, hiainga aho dia handeha hamory ny Israely rehetra ho ety aminao mpanjaka tompoko, mba hanaovany fanekena aminao ary hanjakanao amin'izay rehetra iriny fonao. Ary Davida nampandeha ny Abnera ka dia lasa soamatsara izy. Sahiny tsoratra amin'ny farany ary no avy no hanamarina izany. Vavaka isika, ray ao, manaiky aho fa manana planina tsara ho ahy ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.